Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. olana lehibe mbola mipetraka amin'ny fifidianana eto amintsika ny tsy fisiany lalàna amin'ny fe ny fifidianana raikitra raha nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena maro misehatra amin'ny fanaramason'ny fifidianana. Mbola olana ihany koa ny resaka lisam-pifidianana sy ny famatsim-bolona amin'ny fampelezan-kevitra. Nivoaka ny audit nataon'ny cabinet Delta Audit tamin'ny orinasa Jirama raha ny vaovao navoaka ny magazine Africa Energy Intelligence Omaly. Raha fanomezana tolobalitra tsy mazava maromaro niarahana tamin'ny mpandraram-piaramiasa amin'ny Jirama moa no olana raha nitatitra. Niakatra fitsarana ny raha andramena any Tuliara amin'izao fotoana izao. Raha izay nahavoatontonona olona ambony isatsikajiny eto amin'ny firenena. Tato anatin'ny taona vitsivitsy niakatra ny isan'ireo olona marary ny Alzheimer eto Madagasikara. Miatanora ihany koa ny olona tratran'ity aretina mpahazon'ny zoky olona ity. Vaovao iray isam-pirenena mitony ady eo amin'ny mpitandro amin'ny filaminana sy ireo mpanohatra any Congo amin'izao fotoana izao. Olona maro no fantatra fa maty, ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Mitsanganary malagasy miara dia amin'ny MMF malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Mitsanganary malagasy dia manasantsika rehetra tsy akanavaka anatrika ny Fianambe ny asabotsy 14 septambra 2024 ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Misokatra amin'ny ray oratoandro ny vavahady. Mitsanganary malagasy. Mitsanganary malagasy. Ho azadino aza ny Fianambe ny asabotsy 14 septambra ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Misokatra amin'ny ray oratoandro ny vavahady. Mitsanganary malagasy. Mitsanganary malagasy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer J-Yo vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer J-Yo, doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. J-Yo, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Efa nanandrana an'ity fromage Régal Picon tive ianao? Andramo fa afa-po anao. Takio eny amin'ny mpivarotra akaiky anao. Ny fromage Régal Picon 7,9 ariary ny portion. 7,4 ariary ny boîte. Fromage Régal Picon, fromage à prix canon. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Siv tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Siv tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsidika aminao fa manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity fialohany andraisantsika ny vahiny dia niakatra fitsarana ny raharaha andramena any Toliara amin'izao fotoana izao raharaha moa izay mahavoatonontonona olona ambony isa-tsokajina eto amin'ny tany sy ny firenena fanadadina. Taorian'ny fatratraram-birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly ny tambazotra manao trafika andramena tany Toliara ny farany taona 2024 nampiakary ny Bianco eny anivon'ny fitsarana ny raharaha ny herinandro lasa teo. Olona ambony misa 420 no voaroroy amin'ny raharaha io ary ahitana teratany aziatika. Zandary tompona andraikitra ambony ao amin'ny faditseranana mpandraharaha amin'ny resaka fitaterana tompona andraikitra ambony eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala ireo no voaroroy ireo. Ny tranga kolokolo no anjaran'ny Bianco araka ny fanazavan'ny taleparitry ny Bianco any Toliara. Mbola voatana any an-toerana hatramin'izao ireo andramena tratra tamin'ny faran'ny taona 2024 araka ny fanazavana hatrany. Et nous efforons traiter une partie d'origine en âge, une traité. Então, ele às vezes, se traiter, ele a a cultura nos árabes, então, não só na vigília, ou nada. Ele já está mudava, virando a batata, ele está mudando, bonito, não tem que estudar. Chegando já na casa, você vai falar de dinheiro, mas eu falo em tribunal, eu deixo que dar ele sensacional, de na euro de papatinho, eu falo em tribunal, de dinheiro. E até a tribunal, para que para zero, de nada zero. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny tirara ity. Ny fitsarana ny tompon'ny teny farany. Raha ny fantatra treto, ny ankamaroan'ireo raharaha avy amin'ny Bianco mandeha eny amin'ny fitsarana tsy hatarafana ny fahaleovantenany fitsarana. Conteneur 12 nahitana andramena raha tsy ahivony izao raharaha na voaroiroy manam-pahefana ambony maromaro izao. Mbola mafapana hatreto ny raharaha amin'ny olana eo amin'ny fitrandrahana arena kibony tany. Tapitra ny olana ny ultimatum napetraky ny mponina ao Asomamanina ho an'ny fitondram-panjakana. Etsakila n'izay mitoy ihany koa ny fanoherana ny fitrandrahana atao amin'ny orinasa sinoa any Mananjary. Fanadadiny Mikael Ramarla. Tsy emitra amin'ny fitakiana ataony ny mponina ao Somamanina amin'ny fanoherana ny fitrandrahana ny tanin'izy ireo. Tapitra ny olana ny ultimatum nomen'izy ireo ny fitondrahana ampitsarana tanteraka ny fitrandrahana ny toerana. Araka ny fantatra, samy tsy emitra amin'ny tsiraraha ity na ministera na ny orinasa mpitrandraka na ny mponina izay miaro ny taniny. Efa nisy nefa ny fifampidiniana teo amin'ny rotota saingy tsy hanova ninnininy izany raha tsy mitsatra tanteraka ny asa hoy ireo mponina. Hatreto moa zany dia mahazo fa misy toerana tamin'ny ren'olona reny fa taorianany kosa dia fatavahoana tamin'ny président de la République sisika renenana mihitsy ary mivaly teny be miandry tozeleko fareko hitako andra zao zay tsy mahagagy zay amin'ireny valiteny maly sy androany marainy reny kasiana hoe nomberananty tsy mba ifo formal avelany ko mba miarosy zany kosa nge dia tsy mampivanevitra anay zany fa tsy maintsy amaly avao satria zavatra efa fanarana toa raha tsy maintsy mamaly zay valiteny tramtrano koa mbola tramorombe folany mamaly dia araka izay valitenina miny tsy mamaly izy dia araka izay valiteniny teo tsy namaly zareo hatramin'izao dia mito zay toiny. Tahaka izay ihany koa ny tranga avy any amin'ny komin'ny Vohilava distrika Mananjary faritry Vatovavy Fitonany. Efa nisy ny fiatona tamin'ny fitrandrahana volamena ataon'ny orinasa sinoa any amin'ny komina io, saingy mbola mitony fitakiana ny fialan'ny orinasa tanteraka ny toerana. Ankoatra ny olana amin'ny fitrandrahana sy ny vokatra izany amin'ny fahasalamana noho ny akora ampiasaina amin'ny fitrandrahana, tsy manaja ny fomba tany ihany koa ireo orinasa mpitrandraka raha ny fanazavan'ny mponina ny toerana, tahaka ny tranga ny Somamanina, tsy hijanona ihany koa ny fitakiana raha toa ka tsy mivaly hoy ireo mponina. Ny zavatra miseho tao ambaladala zany dia nisy fihetsem-bahoaka. Miverina fihetsem-bahoaka ny tahaky ny fandroanareo sinoa izay manao preparatif na fitrandrahana volamena amin'ny fokotany io. Marina moa zany fa ireo sinoa ireo dia sinoa ndroany fokon'olona tany Ambodinaka. Etsika ny vahoaka zany avy any ny installationareo fa
mila misy eo koa fa zay tsy manaiky io fanapikana tontolo iainatra anao sy fandarana mety ao anaty rano rehefa mihetsika vao dia tonga tany chef district hoe andamina sy anelanelana misy nomo tsy mahay miteny gasy tsy mahay miteny anglisy tsy mahay miteny frantsay dia tsika zay fomba ifampiresahana aminy olana amin'ny tsy fisiany fankakevitra ny mponina amin'ny toerana misy ny fitrandrahana na misy mikasa anao fitrandrahana matetika no fototra ny tsy fitovikevitra amin'ny raharaha tahaka izao. Andrasana izay ho fivoaran'ny raharaha amin'ireo toerana ireo ahina ihany koa ny fisiany fiantraikany amin'ireo mpandraraha vahiny mitady fampiasam-bola eto amin'ny firenena ny tsy fisiana fahazon-dalana mazava tahaka izao raha ny fanazavan'ny Paitoekarena. Nampiantso fivoriana moa teo anivon'ny ministera-mpanjakana misana ny tetikasan'ny filoha Androany taorian'ny fampahalalam-baovao nandeha teto amin'ny Kolo TV tamin'ity herinandro ity momba n'ilay raharaha fanotofana farihy tetsy Androany tapahana. Andrasana araka izany ny valiteliny an'ity ministera ity. Dia izay nivadiantsika lafim-baovaon'ny fandriam-pahalemana kosa indray dia mifamafoana resaka ny tsy fandriam-pahalemana ao Akavandra amin'izao fotoana izao. Milaza ny be ny tanàna lany tany an-toerana fa tsy misy izany tsy fandriam-pahalemana zany fa milamina tsara ny tanàna. Fanadadiny Mikael Ramalola. Tsy marina ny filazana fa mahery ny asan-dahalo ao amin'ny komunina Akavandra raha nambaran'ny be ny tanàna ny an-toerana. Io no navalin'ny ity be ny tanàna ity taorian'ny vaovao nampitain'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV mikasika ny raharaha ny an-toerana. Eto Toromandidy fa manaraka vaovao no mahita an'ilay resaka gagagaga hoe vonateny no teny vaovaonao dia efa mantelefona be lehibe namana za hoe inona ity vaovao mikasika ny Akavandra io inona vaovao mikasika ny Akavandra dia miandry ny vaovao moa za dia reny zavatra lazainy fa lazainy fantasiana dahany 50 mitondra omby 50 ao Akavandra sisan'izany any a. Mbola mitomangina nefa ny asan-dahalo ao Akavandra raha ny fanazavan'ny mpanao gazety avy any an-toerana. Ny mponina ao an-drenivohitra miaina fampirorohona manoloana ireo olona manodidina ny tanàna sy lavitra ny renivohitra amin'ny tanabasy. Samy tanabasy avokoa raha ny vaovao voaray na ny kely na ny lehibe. Manoloana izay zava-misy izay mbola mitana ny heviny ity mpanao gazety ity fa tranga nisy ary ny ainan'izy ireo izany. Tsy marinao ny zavatra lazaiko sy ny zavatra tantaraiko dia tena tezitra be safoka be izany tony any zava-marina ny tantaraiko sy zavatra hita amin'ny maso ary zavatra miandra-tambo zavatra tena misy izy. Za manana sary manana profo fa ty voatantsipiko manko zao tena somary mitadabadany kely teto. Raha ny vaovao voaray manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra maro eto amin'ny firenena. Raha ny zava-misy anefa tsy misy miaiky io tsy fisian'ny fandriam-pahalemana io ny tompona andraikitra. Raha tsy misy tranga famonoan'olona tsy azo aferina tahaka an'ireo teratany vahiny tany Sainte Marie na ihany koa fanahiniana melohana ny solombavambahoaka avy any amin'ny faritra. Tsy fantatra intsony ihany koa raha ny vaovao voarain'ny tompona andraikitra no tsy ampy na diso na misy manova-ndalana. Hatreto aloha tsy misy ny tatitra ofisialy tokony avoaka ny tompona andraikitra ny filaminana. Piasa 30 isa indray no voaroka ao amin'ny kompania pitaterana Air Madagascar noho ny fanafoanana ny fikarakarana ny fiaramanidina fanaon'ny orinasa Air Madagascar ary alefa amin'ny MGH na ny Madagascar Ground Handling izany asa izany. Fanafoanana tanteraka moa izay manomboka ny fiandohan'ny volana Desambra ho avy izao. Fanadadiny Liry Rabiata. Taorian'ny fidiran'ny orinasa Madagascar Grand Handling amin'ny fikarakarana fiaramanidina eny amin'ny seram-piaramanidina namoaka fampitam-baovao ny mpitantana ny kompania Air Madagascar fa atsatra manomboka ny fiandohan'ny volana Desambra amin'ity taon'ity ny asan'ny Air Madagascar amin'ny osiadrio. Horaisiny MGH tanteraka araka izany ny asa rehetra amin'ny fikarakarana fiaramanidina mandalo amin'ny seram-piaramanidina manerana ny nosy taorian'io fampahafantaran'io raha toa ka tsy izay no ny fanarana tany am-piandohana ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna feno fitaterana anabakabaka eto Madagasikara ny lalàna 24 aotra 140. $1 isam-bolana no azon'ny Air Madagascar amin'ny fanovana io handling io ary izao asorina amin'ny izao indray. Itombo indray izany ny fatiantoka ho an'ity kompania ity. Ankoatr'izay piasa 30 manerana nosy no tsy maintsy horohana amin'ny fanafoanana ity handling ity. Ny MGH Ratsaivina dia orinasa noforoan'ny mpitantana teo aloha tao amin'ity kompania pirenena ity. Nivoaka kosa ny audit nataon'ny cabinet Delta audit tamin'ny orinasa Jirama raha ny vaovao nivoaka tamin'ny magazine Africa Energy Intelligence omaly. Raha fanomezana tolobarotra amin'ny mpandraraha maromaro miara-miasa amin'ny Jirama moa no ahitana raha tsy mazava raha ny tatitra hatrany. Fanadadina.
Nivoaka tamin'ny magazine Africa Energy Intelligence Omal izay magazine misehatra amin'ny resaka angovo, nivalin'ny audit nataon'ny Delta Audit tamin'ny orinasa Jirama. Araka io fanadihadiana io, ny ankamaroan'ireo gropy hofain'ny orinasa Jirama no efa niasa ary efa ratsy. Tsy mahatratra fa tsy ny 2,700 tanjany no vokariny. Amin'ireo fifanaraha-piaramiasa 770 nataon'ny Jirama amin'ny mpiaramiasa aminy manodidina 20 isa, fifanarahana 430 no ahina ho avy amin'ny fanodikodinana tsenam-panjakana. Fifanarahana fanofana groupe sy centrale thermique 20 no izany no tokony hofoanana araka ny fanadihadian'ny Delta. Ireo fifanarahana ireo no tena hita ho tsy mazava. Tsy mbola hita taratra ihany koa hatreto ny fanavaozana ny fitantanana ity orinasa ity, no takin'ny tahiram-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena raha ny hita ao amin'ity magazina ity hatrany. Mbola eo amin'ny toerana ohatra ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny orinasa sy ny tale jeneralin'ny orinasa izay isan'ny takiana ny fanovana azy ireo. Tato anatin'ny taona vitsivitsy kosa indray dia niakatra ny isan'ny olona marary ny Alzheimer eto Madagasikara manokana. Miatanora izany olona marary voakasika izany izay zokiolona moa ny tena mpahazo azy fanadihadiana Mioramanitra. Alzheimer, aretina mpahazon'ny zokiolona nefa mbola vitsy-pahalala raha ny eto Madagasikara. Ny fahaverezan'ny fitadidiana tsikelikely no fisehoan'ity aretina ity. Mbola sarotra ho antsika ny fanasana ireo olona tratran'ny aretina Alzheimer noho ny ara-bola. Na izany aza, ny tan'ireo olona manantona mpitaiza zokiolona no ahitana fa niakatra ny isan'ny olona tratran'ity aretina ity eto Madagasikara. Tsy ananantsika satria ny fanaovana statistika momba izay moa dia vola ihany koa, nefa izany mbola tsy ao anatin'ny lahara-pahamehana mihitsy zany ilay izy, mitombo tokoa izany ny olona voany aretina Alzheimer eto amintsika. Izany dia aretina izay mahavoa sy manimba ny selany antodoa amin'ny ankapobeny, izay ny azo amintinana azy. Ny fomba fisehoany matetika dia ny fanadinoana, kanefa ny aleo hazava fa tsy hoe izay misy fanadinoana rehetra dia mety ho voa any aretina Alzheimer, fa misy karazana fanadinoana zany izay mendrika kokoa n'ilay aretina Alzheimer ka ny tena ahafantarana azy dia mila manao fitiliana any amin'ny dokotera zany anamafisana raha aretina Alzheimer tokoa ilay izy na tsy. Tositra ambony loatra na ambany loatra, io no aretina anisan'ny fandraikaiky amin'ny Alzheimer. Zokiolona maro no tonga nitsapa tositra tetsy amin'ny HGR nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny Alzheimer. Ilana fanaraha-maso akaiky ny tositra rehefa miamahazo taona ny olona iray, araka ny fanazavan'ny dokotera Rasafimbololona Henriette. Mifandray daholo zany ny taova vatana rehetrarehetra, dia miady dombo baiko dia nefa ny tension aty amin'ny fo dia mifo baiko ny ado, dia raha vao miakatra ny tension dia mora simba ny selula ny ado, dia fahasimba izay selula ny ado izay mety manafaingana le fahatongava le Alzheimer. Ny 900 ny olon-dehibe ndraisina teto androany dia saika manana tension ambony daholo. Ny ankamaroany aloha efa mihinam-panafody fa misy le tena mizingisina hoe tsy hihinam-panafody, fa ny ankamaroany 900 zany tena ambony daholo ny tension. Teo ihany koa ny test de mémoire natokana ho an'ireo zokiolona. Fitsapana izay natao hitarafana ny tahan'ny fitadidian'ny zokiolona. Tsy ny zokiolona ihany no tratran'ny tsy fitadidiana, fa na ny tanora ihany koa aza dia efa misy tratrany ity fahaverezan'ny fitadidiana ity. Zokiolona maro no liana ny amin'izay test de mémoire izay. Olon-dehibe dia mandeha tena dia sy dia tsy tafaverina any amin'ny toerana tsy mahatadidy zavatra zany mahatonga ilarana eto. Na eny tananao ary le zavatra dia tediavinao ndraiky eny tanana amin'ny efa mahalehibe eny dia zany mahatonga andana. Zavatra tsy tadidy za zao mpanjaitra nefa dia manjary lasa tsy mahavita manjaitra indray tamin'ny 6 mois zao adinidiny zavatra horesana zany ohatra hoe tonga ao amin'ny loha le izy fa tsy tafavoaka hoe inona le izy teo tsy tadidy, ohatra misy zavatra anay anontaniana dia tsy tadidy reny zany. Raha ny ataontsika siny angamba satria izay ny mahatodina ny olona tonga aty dia le hoe matsiarika tsy dia sorena zareo satria matsiarika amin'ny fiainana andavanandro. Dia betsaka ny antony ao ny hoe mety
mety hoe vizana tsy nahita tory ao ny sasany mety hoe nisy événement nitrangatra amin'ny fiainana somary mavesavesatra dia lasa nirorota amin'eny ny saina dia lasa mialtere ihany koa mémoire ihany koa nefa misy tena hoe manana teste somary rehefa nijerena ny teste somary ambanimbany dia mila zany fikarohana manokana hoe avancé perte de mémoire ny tanora indrindra tonga teto aloha zao le 10-telopolo taona dia zay ny tenenina hoe afaka jerena foana le izy dia mety hoe tsy Alzheimer le izy zany misy ny fitandremana ara-pahasalamana ahafahana misoroka ny Alzheimer raha ny fanazavan'ny mpitsabo hatrany. Ny fitandremana tsara indrindra dia fanataona dokotera indray mandeha isan-taona farafahakeliny mijery tension rehefa efa misy dia manao fanafody dia manaraka an'ilay fepetra amin'ny fahasalamana ho an'ny tosidra misotro rano betsaka mihinana voankazo mandeha tongotra 30 minitra isan'andro farafahakeliny. Androany nankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin'ny Alzheimer ho an'ny teto Antananarivo renivohitra manokana nomena sehatra ireo zokiolona ahafahana mitily ny fahasalamany. Tontolon'ny politika kosa indray dia olana lehibe mbola mipetraka amin'ny fifidianana eto amintsika ny tsy fisiany lalàna amin'ny ny fifidianana raikitra raha nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena maro misehatra ao amin'ny fanaramaso ny fifidianana. Mbola olana ihany koa ny resaka lisam-pifidianana sy ny famatsim-bola amin'ny fampelezahan-kevitra. Fanadidiny Zora Kotondrena. Ho an'ireo fiarahamonim-pirenena maro tonga nanatrika ny atrikasany karakarain'ny CENI ary novatsiny ao anivon'ny pneu vola mazava ny antony mampisy korotana amin'ny fifidianana eto amintsika. Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny lalàna ny fifidianana eto amintsika. Ho an'ny KMF Knoe ohatra, olana lehibe ny fisian'ny karazana didim-panjakana sy didim-pitondrana maro samihafa izay mamerina manafoana andininy sasany amin'ny lalam-pifidianana. Ho an'ny Rabekjana Felix, filohan'ity fiarahamonim-pirenena ity, tokony ho lalàna iray raikitra tsy azo ovaovaina no apetraka eo. Efa nisy ihany reny le toromarika, misy ihany ny karazana recommandation zany azafady amin'le frantsay efa navoaka anay tamin'ireny fifidianana sesisesy reny. Dia reny rehetrarehetra reny tiana io tsindrina zany amin'izao fotoana izao ho tsindrina ary amafisina. Fa le izy ane mety hivoaka ara teknika le izy rehefa aveo. Fa ny tena atahoranay fotsiny dia zao hoe nisy nakajikajy politika ao anatin'ireny lalam-pifidianana reny zany hoe tsy tokony izy totra zany lalàna madinika ny loi spécifique hoentina amin'ireny lalam-pifidianana reny fa rehefa mipetraka ny lalam-pifidianana dia indray mandeha iny dia fa izy zay tsy asina kajikajy politika fotsiny. Na ohatra meko ohatra efa nilazaiko teo zany mety hoe mode de scrutin fomba fanosambata misy hoe calcul politique eny nanaovana amin'ireny hoe plus fort resté plus forte moyenne sisisisisi. Lesoko teo anivon'ny CENI na nyrafitra mahaleo tena mikarakara ny fifidianana amin'izao fotoana izao ihany koa ny tsy hananany fahaleovantena mamaritra ny datim-pifidianana. Ho an'ny plateforme nationale des organisations de la société civile eto Madagasikara na ny PFNOSM tokony atao tafiditra ao anatin'izany lalàna ny feny fifidianana izany ihany koa ny fametrahana daty sy fotoana raikitra anaovana ny fifidianana araka ny fanazavan'ny Mahamoudou Ndriandahy. Le lalam-pifidianana zany tokony zavatra matsika mipetraka zany mitovy fampiarana azy ho an'ny rehetra zany. Ohatra zao tokony hazava hoe sakin'inona fifidianana firenena, tokony mazava hoe sakiny fahazao isan'ny volana afaka zao taona. Dia iny zany tsy azo vavana zao satria matetika zava-misy any firenena zay tonga eo zany rehefa ty olany fandroa izy dia iny zany no jerevana hoe fotoana ohatrana mampetipety azy dia mivanaraka zay le daty zany. Zavatra zay zany tokony napetraka mazava zany zavatra anankiray zany eken'ny rehetrarehetra zany mipetraka mazava dia tsy misy fanovana tsony dia zay zany no anisany zany zavatra tokony takina zany apetraka lalafanareny. Fa isan'ny teraka olana goavana teto amin'ny firenena indrindra nandritra ny fampelezan-kevitra ihany koa ny fampiasam-bola amin'ny fifidianana. Ny fampiasam-bolan'ireo antoko politika indrindra amin'ny fampelezan-kevitra izay matetika tsy mazava ho ihany ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Ho an'ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana na FMTF, tokony isy ny fametrahana lalàna amin'ny fehizany ary ahafahana manara-maso ireo antoko politika amin'ny fitantanana sy fampiasam-bola indrindra ny loharanony avian'ireo vola ampiasaina ireo araka ny fanazavan'ny Ramiarindrabe Adjasson. Fitantanana ny resaka vola ampiasain'ny parti politika io manko miteraka olana kely raha ny fomba fijerinay satria tsy mitovy ilay fahefananan'le kandida anankiroa samihafa. Nefa mola izy rehefa voapetraka tsara ao anatin'izay hoe petraka ny eo amin'ny vola
vola zay ampiasain'ny kandida dia izay ndray. Ny faharoa dia leo amin'ilay hoe resahana foana ilay hoe misy ny fanasazina eo amin'ny ataontsika hoe amin'ireo le fampiasana ny fitaovam-panjakana reo. Indraindray izany reny tsy dia tena tafapetraka satria rehefa mandeha amin'ilay arak'ilay lalàna ilay izy dia ohatrany hoe voasafosafo fotsiny. Misy fifady fitohizana fa misy koa ny fifandibiasana. Ny olona hatreto zany dia mifikitra eo amin'ilay toerana daholo izay tonga eo. Dia nefany rehefa voafidy ilay olona dia tsy manatanteraka akory ny zavatra nampanantenainy. Dia ho ampifanatrehana zany ireo olona izay hilatsaka rehetra ho anay. Tena tianay ary efa nataonay tao amin'ny Colbert zany tamin'ny farany teo fa tsy nisy nipoitra ireto olona izay nilatsaka. Izahay tena saika ampanao vely rano azo mihitsy hoe raha ohatra nareo tena vonona hitondra Madagasikara dia miainga avy aty amin'ny fokon'olona ny programa an'asa rehetra. Ho fanarenana ireo lesoka tamin'ny fifidianana efa nisy teo aloha no tanjona amin'izao atrikasa izao raha ny fanazavany CENI sy ny eo anivon'ny PNUD. Ho an'ny filohan'ny CENI, isan'ny lesoka lehibe tsy maintsy hotratrarina alohan'ny taona 2024 ny fanitsina sy famonona ny resaka lisam-pifidianana. Eo amin'ny standard internationaux zany dia ny atsasa manila ny mpifidy eo na latsaka kely no tokony ny atsasa manila amponiny na latsaka kely no tokony soratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Dia misy an'izay gap zay zany eo zany zay ezahan'ny CENI amin'izao fotoana izao ny anatratsarana an'ilay izy. Dia le fanamby apetraka zany amin'izao fotoana izao dia hoe mandrapatonga ny 2018 sika dia hiezaka ny CENI ny oarana n'ilay cap psychologique ny 10 millions de lecteurs aloha zany satria hiezaka be io tsy mifototra fotsiny amin'ny CENI fa misy olona be da be concerné, misy malagasy tsy manana akory na acte de naissance sarany fa any ambady any izy zany. Fantsina sy fijerena ifoton'ireo lalàna feny fifidianana no anton'izao raha nambaran'ny avy amin'ny PNUD. Izy ireo izay namatsy vola ary nanafatra ireo manam-pahaizana raisam-pirenena hitarika amin'izao fakan-kevitra izao. Oui, merci beaucoup. Nous, comme le PNUD, nous sommes là pour appuyer la commission. Efa nahita lesoka tamin'ny fifidianana teo aloha ireo iraky ny PNUD taty Madagasikara ka izay no anton'izao atrikasa izao. Isan'ny torohevitra nomen'ireo iraky ny PNUD teo alohana ireo ny tokony antsiana ny lalàn'ny fifidianana. Izany no mahatonga izao fankakevitra amin'ny mpandray anjara rehetra izao izay hitana ny fiarahamonim-pirenena, mpanao politika sy ny sisa izay mbola ho avy. Qui vont être consultés et nous sommes là pour appuyer les autorités nationales. Raha tsy aivina tamin'ny herinandro no nanaovana sony izao fifanarahana teo amin'ny PNUD sy ny CENI izao. Anjaran'ireo fiarahamonim-pirenena ity andehan'ny voalohany ity. Amin'ny herinandro kosa ny anjaran'ireo antoko politika amin'izay fakan-kevitra momban'ny fanitsina sy na fanampiana ny lalàna feny fifidianana izay. Aorian'izay, isy ny fehi-kevitra ivoaka ary atolotra ho volavolana tolo-dalàna eny anivon'ny fanjakana. Araka ny fanambara teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy izany fa Andriamatoa Oljaona Rabona ao anatin'ny hetsika mitsangana ary malagasy. Tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao fantaniko anao avy hatrany dia hoe inona no hetsika ataonareo amin'ny sabotsy io afaka hazavainao kokoa ve? Ny hetsika izay ataon'ny mitsangana ary malagasy amin'ny asabotsy 24 septambra ho avy izao dia fionam-be ny ireo izay mpanohitra ary hiaraka midinika zany hoe inona no tokony apetraka mba ahafahantsika zany mijery hoe ahoana ny hitondrana ny tany sy ny fanjakana, zay zany sy hitondrana ny ao anatiny zany hoe ny fifampirarahana amin'ny samy ajotsika hoe mitsangana sy ireo mpiaradia aminy, indrindra moa zany ny Madagasikara, ny malagasy mivondrona ao anatin'ny fanorenana ifotony. Nandeha ny feo hoe fa isy ny fidirana an-dalambe amin'ny fotoana eo, isy ny bain de sang fanankirotana ho ataonareo, afaka ahoana ny ilanareo amin'izay feo zay hoe tena misy tokoa ve zay ve ny tena tanjonareo? Tsara apetraka ro tsarorehan'ny malagasy rehetra sy ny mpien'ny Golo TV fa tsy manam-pikasana anao an'izany mihitsy, zany feo mandeha zany izahay eo mitsangana malagasy, indrindra moa izahay ao amin'ny mivondrona amin'ny fanorenana ifotony. Ny tiana apetraka dia fampidinina iarahanay andaminana ny raharaha rehetra hitondranay ny fampirarana
amin'ny ireo mpikambanao aminay zay ngamba ny tsara azava amintsika ka izahay ane efa indroa zao no nanao fionana tamindreo mpiaradia aminay tsy misy mihitsy korotana napetraka ary tao anatina toerana mifefy no nanaovana izany torak'izay koa ny amin'ny sabotsy io ao anatin'ny toerana mifefy io ka aoka tsy isy siosio na tsao toy izany satria tsy ao anatin'ny fikatsanay mihitsy tsy ao anatin'ny zavatra kendrena mihitsy izany hoe ampiteraka korotana eto amin'ny Antananarivo zany. Ty ampamaranana misy teninao farany ve? Ny teniko farany dia zao tongava isika rehetra zay manohitra ny tsirariny amin'ny asabotsy io satria eo no afahantsika mametraka ny tetika idirana amin'ny hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena tsy mety intsony ny andraikitra raisin'ny mpitatana amin'izao tontolo na mpitondra tsy tafavoaka intsony ka avoatsika nanorina zany hoe ametraka zany hoe fanorenana ifotony zany mba afahantsika mametraka an'ilay hoe Madagasikara matanjaka ka tongava mankahery ry fankaherintsika amin'ny fotoana io. Isaorana PDP anao Andriamaton vahiny teto ny sampana fampalalam-baovao. Misaotra tompoko ary misaotra ny mpieniny Kolo TV amin'izao information izao. Tsy tena mazava ary tsy mitsahatra miova ny antony fampianganany zandrin'ny solombavambahoaka ny nasy ireo taizany raha ny fanambarany taorian'ny fitsarana ny raharaha omaly naveriny eny Tanimora moa ny zandrin'ity solombavambahoaka ity raha toka nahazo fahafahana vonjimaika ireo telo hafa fanadadiny izora kotondrina. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana septambra ho avy zao no ivoaka ny didim-pitsarana momba ilay raharaha izay nitazomana amponja vonjimaika ny zandrin'ny solombavambahoaka Rahantanirina Lalao na Nina lany tany Mahajanga voalohany. Mbola tsy mazavatra eto ny tena votoatin'ny nitazomana amponja ireto olona efatra ireto raha ny fanazavana ity solombavambahoaka ity. Nandritra ny fitsarana omaly tsy nitsahatra niova ny antony fiampangana azy ireo. Niaingatra amin'ny fitanana basy sy resaka milisy ary ny afaratra amin'ny fiampangana amin'ny resaka alabola araka ny fanazavany Rahantanirina Lalao solombavambahoaka ny Mahajanga voalohany. Le zaza tsy nanao ina fa zavatra napalainy moa dia navadika be indray le dossier tao zany tsiry zareo tao amin'ny mpitsarana namadika an'le dossier fa tany amin'ny polisy nanazava ny commissaire anankiray zay nandray anatany fa hoe resaka milisy sy resaka basy ao aminao zay nitazonana andreo olona reo dia ve dia nivadika hoe resaka nandratra polisy dia zao ndray nivadika tany amin'ny polisy koa zany dia nilaza hoe resaka vola very 2 millions zao ndray nanjary 15 millions ndray le vola very hoe nangalariny anadahako nefa taiza ary zavatra napalahelo sy napome dia hoe amin'ny 6 alina ono amin'ny 10 alina embouteillage be eo amin'ny 67 dia tao anatin'ny embouteillage dia nisokafany anadahako ndray ny taxi dia lasa ny poketra misy vola 15 millions ka eto an'izany dia efa eny anivon'ny fitsarana moa ny fitsarana amin'izao fotoana zao dia apetraka eny marina fa marary amiko hoe zandroko tsy nangalatra tsy nanao inona dia lazaina fa nanao an'le zavatra endrikendrika ny nataon'le olona teo ka zay zany dia apetraka amin'ny fitsarana. Raha tsy ahivina ny valim-pitsarana omaly mbola naverina eny Tanimora ny zandrin'ity solombavambahoaka ity raha toka nahazo fahafahana vonjimaika kosa ireo telo hafa. Nametraka fitoriana kosa ity solombavambahoaka ity manoloana ny fidirana tsy misy taratasy tao an-tranony sy ny fidaroana natao tamin'ny zandriny sy ireo olona telo hafa taizain'ireo araka ny fanazavany hatrany. Zany moa tsiry zareo ny antso fa zany nametraka fitoriana noho ny le alatra sy hatramin'izao zany le zaza nahazo liberté provisoire maly za moa zatra miteny foana zaza satria kizy mipetraka ao amiko le izy dia mbola mandora hatramin'izao dia za zao miala eto dia ndeha hitondra azy any amin'ny HCR ndray satria fo miaina izy raha miaina mafimafy ka mikoaka dia mbola misy raha velona zany mandeha hatramin'izao. Dia momba an'izay zany no natao mametraka ny fitoriana zay satria raha vela hipetraka amin'izao zany ny mpanao ratsy ile teniko hoe raha mahazombo joby mahazombo malandy androany any voa fa dia mbola hitoy ny etraketraka ataon'ireo zay manao azy ary eto dia mbola mamerina hoe tsy ny polisy rehetrarehetra manao an'izay na hoe ny gendarme rehetrarehetra na hoe ny miaramila rehetrarehetra fa ny premier ministre nilaza hoe misy manao bavure dia eto zany miteny hoe mba jereo le manao bavure ary tokony ho ramasena le bavure dia amprimina aminy amin'ny toerana tokony amprimana an'izay dia ampiarina ny lalàna ary
na dia nisy ara no hoe ny famaliana n'le polisy zany a dia niaro tena reo zazareo a natongadra reo namaly satria nazaro amin'ny teny hoe naza vehivavy ty misy mikasitanana ana dia alohan'ny fatesako dia za tsy maintsy mamaly. Mbola andrasana ny toy nyity raharaha ity izay miatsy mazava hatrany. Endrika zava-misy efa fahita hatramin'izay ny famoronana dossier ho an'ireo izay tsy manaiky hovidiana sy hanaraka ny fitondrana ankehitriny. Toan'ireo raharaha rehetra namaity eto amin'ny firenena tsy hita intsony ankehitriny toy an'ilay raharaha fankanakerina ny Arnaud izay nitranga tany Toamasina tamin'ny volana Novambra 2024. Fanadihadiana zao rakotondrina hatrany. Tsy fantatra intsony ny toy ny fanadihadiana ireo olona voarory tamin'ny raharaha fankanakeriny any Arnaud tany Toamasina ankehitriny. 7 volana teo aorian'ny namitsorana azy, tsy re intsony ny momba ireo olona voarory tamin'ity raharaha ity. Rehefa nampiakariny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika taty Antananarivo izy ireo. Milaza ho tsy manakambara momba izany intsony ihany koa ny ao anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toamasina raha nanontaniana vaovao momba iny raharaha iny ny procureur de la République ao Toamasina Andriamatoa Laure Rajaona Thierry natsoina telefonina androany. Raha tsy ahivina ny zava-nisy nampiakarina taty Antananarivo avokoa ireo voarory tamin'ity raharaha ity ny 14 volana Janoary 2024. Ny ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana izany sy ny filohan'ny Repoblika no fantatra fa nampaniraka ireo mpitandron'ny filaminana aka ireo olona ireo ho aty Andrenivohitra. Inona no antony? Raha ny fanadihadiana vola antapitrisan'ny maro no resaka amin'ity raharaha ity izay voalaza fa azo tamin'ny fanondranana Andramena. Anakonana ny raharaha ve izany no antony izao? Inona no miafina matoa ny idiran'ny filohan'ny Repoblika manokana izao raharaha izao? Nefa izao tsy misy toy n'izao intsony. Fomba fanao izay efa ahafantarana izao fitondrana izao. Raha ny fantatra araka ny vaovao voaray farany, tsy eto an-toerana intsony ihany koa ny rain'ny Arnaud fa ny findra any ivelany. Ireo resaka kidinapina maro isan-karazany ihany koa hatreto tsy mbola misy tohiny. Ny korotana ny ponina teny manodidina ny seranam-piaramanidina Ivatony maraina teo. Nivoaka ny seranam-piaramanidina ihany koa moa ireo olona tao anatiny noho ny faharenesana fipoahana. Fa nazara tena no nisy sy nitranga ny maraina teo hoy ny mpitandron'ny filaminana. Fanadihadiana Iona Saina. Taitra ireo mponina sy mpivarotra manodidina ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Ivatony maraina teo. Fipoahana mahery vaika tao anatin'ny faritry ny seranana no nahatonga ny fikoropahana teny an-toerana. Ny fahitana olona marobe nivoaka avy tao amin'ny seranam-piaramanidina no nanaitra ireo mpivarotra ary nanapa-kevitra ny anakatona ny tsenany izy ireo. Bomba zany nampisahotaka tao zay zany le zavatra nisy tao fa tsy isy nahita zay tao anatiny tao fa hoe nisy sakosy nampiahiahy olo zany teo amin'le formation dia hoe tsisy anarana tsisy ninina zany le sakosy teo zany honde iny nampisahotaka an'le olona. Avy eo le CPC zany natsony zareo nampipoaka an'le izy tao dia nisy zavatra nipoaka marina aloha le izy fa tsy fantatra hoe na le izy na tsy izy zany ny zavatra nipoaka tao. Sahotaka ny olona fa nisy bomba mipoaka tao dia sahotaka daholo ny olona nakaty. Zay raha moa tsy ndalana hoe inona le zavatra mipoaka tao hoe bomba mipoaka dia ohatran'ny hoe resaka grenady tsy hay hoe nilatsaka dia voadakan'ny alika ohatr'izany dia mirefitra. Misy zavatra tsy mazava izany tsy fantatra tsony izany fa ny tany efa tsy milamina dia tokony mba arahamaso akaiky. Ny olona tany ambony tao zany ampidinina taty ambany taty daholo misy ara nandeha nody mihitsy mampiasa sasany hoe misy bomba mipoaka ao ambony ao. Fanazara-tena sy fiofanana mifandraisana ny fihaonana ny tampon'ny tany teny frantsay eto amintsika ary tafiditra tanteraka amin'izany ny fepetra raisina raha misy bomba hita anatin'ny faritry ny fiaramanidina ny trangany maraina teo raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra misahana ny filaminana eny amin'ny seranam-piaramanidina. No fanazara-tena ny tato amin'ny aéroport ny entité rehetrarehetra sy kambanany izay ahitana ny gendarmerie, ny PAF, ny douane sy ny Samata izay niarahana amin'ny CPC miaraka amin'ireo mpampiofana avy any ivelany. Dia ny exercice natao teo moa zany exercice d'alerte amin'ny bagage suspect zany hoe nisy bomba zany le bagage tao. Dia izay no nanaovana exercice na nazara-tena na le entité rehetrarehetra izay miasa ato amin'ny aéroport. Le bagage zany avy eo neutralisena izy amin'ny alalan'ny zavatra napoaka teo ny zavatra mipoaka. Iny zany neutralisena an'le bagage hoe voalaza misy bomba.
tsy misy ny fipoahana bomba teny an-toerana raha ny fanazavana, tokony isy ny fampahafantarana mialoha ny fisian'ny fanazara-tena raha ny fitarainan'ny mponina tsy isian'ny fahatairana. Vola manodidina ny 20 euro no natolotry ny vondrona Europeana amin'ny alalan'ny tetikasa iarahana amin'ny GIZ ho fanampiana ny Madagasikara hiatrehana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Fanadinina Gaëtan Andriatsilavo. Manana ny harena mampiavaka azy amin'ny firenen-kafa rehetra i Madagasikara. Manodidina ny 700 zava-maniry, ny biby mandady sy mampinono rehetra, sy ny maro hafa no tsy misy afa-tsy eto amintsika. Afaka misitraka izany isika rehetra, saingy voagejany lalàna ahafahana miaro azy ireny. Misy politika mazava tsara mipetraka amin'izao fotoana izao dia ny fitantanana na ny fandraharahana amin'ny alalan'ny cadre national pour les services climatologiques. Miala tsiny moa fa mivarivary amin'nanana ihany le fitenenana. Mipetraka zany io cadre national io mba ahafahan'ny mpanjifa rehetra, ny olona rehetra tsy mifidy mihitsy zany io misitraka raha afaka tenenitsika, misitraka sy manararoatra voalohany indrindra reo arena voajanahary mena maimaimpona atsika rehetrarehetra izy io amin'ny arena ireo arena voajanahary reo amin'ny fandraharahana amin'ny ankapobeny zany hoe amin'ny aktiviten'ny olona tsirairay zany. Isan'ireo firenena manana tahambany amin'ny famoahana gazy mamotika ny atmosfera ihany koa i Madagasikara, saingy isan'ireo firenena marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro. Misy araka izany ny tetikasa iarahana amin'ny GIZ fa tsy ny vondrona Europeana vola ahafana manatsara ny fahaizana manao ny Madagasikara manoloana io fiovaovan'ny toetrandro io. Je tiens à souligner effectivement que les changements climatiques à Madagascar ont un impact direct et un impact très important. Tiako ny manipika fa ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara dia misy fiantraikany mivantana ary manandanja. Isan'ireo firenena manana tahambany amin'ny famoahana gaz atmosferika Madagasikara amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, kanefa iray amin'ireo firenena mijaly amin'ny vokatra sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Inona no antony? Mora potika. Mbola marefo ny firafitry ny firenena sy ny fenitra eo amin'ny biodiversité. Hitantsika ankehitriny ny vokatra sy ny El Niño, ny haintany arahiny tondra-drano. Araka izany, goavana miezaka tokony ataon'ny Madagasikara. Tiako tsi-pihana ihany koa fa mila mamondrona ny hery rehetra i Madagasikara ahafahana manaraka ary manohitra ny fiovaovan'ny toetrandro izay tokony hanampihan'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa. Manoloana izany, ny vondrona Europeana dia noho ny fanampiana ny Madagasikara. Androany ihany koa izahay naneho ny tetikasa manandanja iaraha miasa amin'ny GIZ, coopération allemande miaraka amin'ny teti-bola mihoatra ny 20 euro fa tsy han'ny vondrona Europeana hanatsarana ny fahafahana mandray ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. La coopération allemande avec un montant de plus de 8 millions d'euros financé par l'Union européenne pour améliorer les capacités d'adaptation au changement climatique à Madagascar. Raha tsy ivona taorian'ny accord de Paris ny 13 septambra 2024 tany New York, araka ny navoaka ny journal Jeune Afrique, 12 ireo toerana anaty Afrika tandidomindoza amin'ny fiakaran'ny maripana, ohatra amin'izany Afrika Atsimo, Mozambique, Kenya ary Madagasikara. Na izany aza araka ny tatitra ny voakahatrany, laharana fahatelo amin'ireo firenena atahorana hiaran'ny fiovana meopampana manerana izao tontolo izao i Madagasikara. Eto Madagasikara manokana, faritra 70 amin'ireo 20 no atahorana ho lasibatry ny rovi-doza. Singa iray tsy afa-miala amin'ny fampandrosoana ny kolontsaina ananan'ny firenena tsirairay avy, manana fahafahana mivoatra sy mamorona isika eto Madagasikara ho ny talen'ny kolontsaina sy ny fahasamihafana ao amin'ny OIF. Ny fampiarahana ny kolontsaina sy ny fampandrosoana no tokony imasoana raha ny nambarany Gaëtan Andriatsilava. Fanohitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny kolontsaina ka tsy tokony atao ambany zavatra. Efa misy ny lalàna mifehy ny kolontsaina, saingy ny tsy fahampiana sy ny tsy fahalalana no olana. Tsika efa misy dolodolo ny lalàna mikasika an'izay, na texte hoe réglementaire ohatra ka indrina amin'ny finantsy atsika efa mipetrapetraka dolo izy io, fa noho le tsy fahampiana, le tsy fahalalana tsirairay avy hoe zao zany zavatra tokony atao izay mitsy no mbola olana eto Madagasikara, na eo amin'ny mpitondra zany, na amin'ny mpanao azy, na ataontsika hoe na mpikirakira, na eo amin'ny zoro-mpamorona ary be dia be ny tsy fangalala an'izay zavatra. Ka zao fa namafisana traka efa zao mitsy zavatra tena ilaina mitsy zany amin'izao fotoana izao, azahoana zany mametraka amin'ny tokony ho izy amin'izay amin'ny mba fampandrosoana Madagasikara ny lafin'ny kolontsaina zany. Ny lanjan'ny fampandrosoana amin'ny lafiny rehetra no tena zava-dehibe hoy ny talen'ny kolontsaina,
sy ny fahasamihafana eo amin'ny OIF. Manana fahafana mivoatra sy mamorona ny malagasy ka tokony ho araraotina amoahana zavatra tsara ho an'ny firenena izany. Vous savez, pour moi, il faut qu'on parle de l'être avant de parler de l'avoir. Hoay, misy aloha resahana avy amin'ny resaka izay nanana anatin'ny kolotsaina izay resahana reny alohan'ny resahana tombontsoa. Eo amin'ny lafin'ny kolotsaina, ny lanjan'ny fampandrosoana dia tsy eo amin'ny toe-karena ihany, fa eo amin'ny lanjan'ny fampivoarana ny ara sy ny kolotsaina. Misy ampana maro io lanjan'ny fampandrosoana io, estetika, sosialy, asa sy famokarana. Hoay, Madagasikara dia fiarahamonina tsy mitsaha mamorona. Ny famoronana dia amin'ny toerana rehetra. Mahita izany rehefa mandeha ny rehetra eny, anamarina izany. Ny famokarana sary mihetsika mivoatra, ny famokarana hira sy boky. Araka izany, tonga eto izahay ao anatin'ny sommet de la francophonie ny volana novambra ho avy izao. Hiezaka marotra io sehatra io ahafahana mamadika ny kolotsaina ho asa ho antsika aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. De toute cette culture-là pour arriver enfin à faire de la culture un métier pour nous les pays en développement. Raha tsy ivina no sokafana maly ny seminaire iarahana amin'ireo mpamorona, mpihira, mpanao horonan-tsary sy ireo misehatra amin'ny kolotsaina rehetra mivondrona ao amin'ny OIF. Ny fanatsarana ny lafin'ny kolotsaina amin'ny firenena mikambana no tanjona. Eo ihany koa ny fampizarana traikefa sy ny fametrana paikady hitondra amin'ny fampandrosoana. Iverenantsika ny tontolon'ny politika noravain'ny andian-dehilahy maromaro ny fivoriana ny tanteran'ny fikambanana ao anivon'ny MMF Fianarantsoa tamin'ny ity anio ity. Nisy ny fisaborana, nisy ihany koa ny fidaroana rano vaovao azo avy any an-toerana. Fanadidiny Iona Saina. Andian tovolahy ahitana mpitandro ny filaminana manao fanamiana sivily no tonga nampiasa hery tao amin'ny lycée privé teknika tao Beravina Fianarantsoa ny hariva teo nandritra ny fivoriana ny tanterahan'ny birao ny MMF na ny malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Voasambotra tamin'izany lehibe ny faritra teo aloha raha Arson Benjamin ary tsy fantatra ny toerana nitondran'ny ireo andian tovolahy ireo azy. Nisy ihany koa ny fidaroan'ireo mpivory tao toy ny pastera Ravoavy izay nahiditra hopitaly. Fanampenam-bava sy jadona tiany fanjakana petraka ao Fianarantsoa no anton'izao fampiasana hery izao raha nambaran'ny mpikambana iray ao anivon'ny MMF. Ivory androany alarobia amin'ny masasany ao amin'ny lycée privé technique ao Beravina. Dia io lycée technique io zany dia sahan'ny fanambadian'ny CR. Dia rehefa tonga ny fivoriana androany dia nisy andiana tovolahy maromaro Robra niazakazaka nanendrika ny fivoriana io ary nanesika ny vehivavy tao anatin'ny toerana io miala daholo ny vehivavy amin'ny teny tendana sy teny fanoretana. Dia rehefa niala ny vehivavy dia misamborony zareo ny ex-CR andeha mampo Arson Benjamin ary fantatra zany dia ny nitondran'ny zareo azy amin'izao fotoana izao. Raha nanontaniana mahakasika ity vaovao ity ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Gendarmerie dia nanambara fa tsy mahafantatra ny fisian'ity fivoriana ity na ny tenany na ny eo anivon'ny Gendarmerie ao Fianarantsoa. Zany aloha teto le zavatra satria na ny any Fianarantsoa nanontaniana tsy misy izany satria tsy misy arrestation na no lesy politika raha tsy misy fantatra zareo. Raha nanontaniana mahakasika ity vaovao ity ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny Gendarmerie dia nanambara fa tsy mahafantatra ny fisian'ity fivoriana ity na ny tenany na ny eo anivon'ny Gendarmerie ao Fianarantsoa. Andrasana araka izany izay hotoiny raharaha ny amin'ny fepetra ho raisiny eo anivon'ny Gendarmerie manoloana ny olona izy ireo izay nanao fanamiana sivily voatonontonona anatin'ity raharaha fanakorontanana ny fivorian'ny MMF tao Fianarantsoa ity. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia mitony ady eo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo mpanohatra any Congo amin'izao fotoana izao. Olona maro ny fantatra fa maty nanambara moa teo anivon'ny fiangonana katolika fa miato ny fifampiresahana nasionaly. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Andro faharoa ny trangana adindray tany Kinshasa kureana vondrona politika maromaro no fantatra fa simba fandrobana poste de police ihany koa no mitranga. Ny tety androm-pividianana no fantatra hatreto fa antony izay fifandirana izay. No heverina hitondra vahaolana ilay fifampiresahana nasionaly no heverina ihany koa fa ampiavany ireo mpanohitra sy ireo toerana ry tondra rivo-baovao amin'ny fitondrany Joseph Kabila mialohan'ny atongavany andron'ny fividianana ny faran'ny taona 2012 fa mialohan'ny
ny anomboan'ny fifampiresahana nasionaly mitaky ny any amorana ny fividianana ny seni any an-toerana tsy manaiky izany nefa ireo anatin'ny vondrony mpanohitra ny taona 2024 raha tsy ahivina no efa teo amin'ny fitondrany Kabila rehefa manakaiky ny fiafaran'ny manda faharoany fantatra fa amin'ny eritreritra ny mbola ilatsaka ity farany nahazo alalana ihany koa avy amin'ny fitsarana avo hijanona eo amin'ny fitondrany Kabila raha toka tsy tontosany fividianana amin'ny farantaona mampiasa ny herin'ny hetra amin'izao fotoana izao ireo mpanohatra mba tsy hisian'izany. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity olana lehibe no mbola mipetraka amin'ny fividianana eto amintsika ny tsy fisiany lalàna amin'ny feny fividianana raikitra raha ny nambaran'ireo fiarahamonim-pirenena maro nivoaka kosa ny audit nataon'ny cabinet delta audit tamin'ny orinasa Jirama raha fanomezana tolobarotra amin'ny mpandraraha maromaro mpiara-miasa amin'ny Jirama moa no ahitana raharaha tsy mazava raha ny tatitra ary farany niakatra fitsarana ny raharaha andramena amin'izao fotoana izao any Toliara raharaha izay mahavoantontonona olona ambony isa-tsokajiny dia izay no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tena mame fotoananao amin'ny manaraka indray soava miona tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.